Halleloja! Faly miarabantsika indray ry havana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao zany a, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina ho tafaray amintsika. Dia misaotra ny Tompo koa tsika amin'izao fotoana izao hanome fampaherezana antsika izy androany. Ny teny ampitondrain'ny Tompo zany androany dia tena teny fampaherezana izay no tian'ny fanahy masina ampitaina amintsika. Izany teny izany dia afaka miomana sady ianao zany ao amin'ny Jaona toko 5. Jaona toko 5 no hamakitsika azy fa ny lohateny ho zaraina dia ny hoe aza miandry miracle. Amin'ny teny frantsay izay moa zany no tena mahazatra antsika amin'izay mazava tsara hoe mahaza miandry fahagagana zany fa eto tena hoe ilay miracle be dia be ny azo andikana an'izay zany tsika tsirairay avy mahafantatra azy. Aza miandry miracle avy aman'olona fa efa eo akaikinao ny Tompo. Aza miandry miracle fahagagana avy amin'olona fa efa eo anilanao ny Tompo, eo akaikinao ny Tompo. Hivavaka tsika tompoko. Eny Andriamanitra ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao izay midera sy mankalaza anao ny amin'ny famindraponao isan'andro ka afaka manatona anao ankehitriny, ary indrindra izany tokoa no anotonanay manatona anao amin'ny mpanetretena mandrakariva, mifona sy mibebaka aminao amin'ny fahalemena, satria raha manatona anao izay dia mahatsiaro fa tsy mendrika tsy tanteraka ka dia mifona Tompo, mibebaka aminao ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, na amin'ny nataon'ny tanana, ny raisin'ny tanana, ny nandehanan'ny tongotra, ny fisainan'ny fo, ny fijerin'ny maso, dia maro ny zavatra tsy araka ny sitraponao ny fisainanay rehetrarehetra, ka dia hifonana aminao mandrakariva izany, mifona aminao Tompo amin'ny tsy famendrehako rehetra, ka dia manatona anao amin'ny mpanetretena ary indrindra mangataka ny ranao hanadio, ny ranao Jesosy ny tena hanadio, hanavao ny ranao teo amin'ny hazofijaliana nalatsaka ao, ampy manadio sy manavao, ary dia misotro ny ranao Jesosy, ny ranao izay ianao no tena fisotro, teninao zany dia andeha misotro ny ranao hanadio, handoro izay tsy anao rehetra ao anatiko sy amin'ny fiainako rehetra sy amin'ny ataoko rehetra. Aoka ianao no anahy masina, ary indrindra hiteny, ampiteny aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao, n'iza mihaino androany dia mbola ianao tokoa no ampahery, ampahafantatra azy ny tena fahefanao sy ny herinao, ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy Tompo ny mpanomponao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Dia vakitsika izany ny teny arak'izay tondran'ny Tompo ny amin'ny lohateny teo. Jaona toko 5 ny 1 ka hatramin'ny 7 ihany aloha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nanasitrana ilay lehilahy malemy Jesosy, izay zany ny lohateny ato. Taorian'izany dia nisy andro firavoravoan'ny jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 izy io. Tao no nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny madila, izay miandry ny fihetsehan'ny rano, fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano. Koa izay niroboka voalohany rehefa nihetsika ny rano dia sitrana, na inona aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy iray efa narary nandritry ny 70 taona teo, raha nahita azy mandry teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany, dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Dia namaly azy ilay marary hoe: Tompoko, rehefa etsehana ny rano dia tsy mba misy olona handroboka ahy ho amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, mba tao ny fandrinanao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandrinany, ary lasa nandeha sabata izay andro izay.
Amen. Zay zany a ny tenin'ny Tompo izay hitondrantsika ny lohateny teo hoe aza miandry mirakla avy aman'olona fa efa eo akaikinao ny Tompo. Raha ny vaky teny ny vakiana dia ataoko angamba fa hoe tsisy fanazavana intsony ny amin'izany, fa ny Tompo no mbola metraka ny teny zany ny fanahy masina no ampahery antsika araka ny sitrapony hanazavantsika fohy amin'ny tenin'Andriamanitra. Vakintsika ary amin'ny voalohany zany a naran'i Jesosy tamin'izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Matoa zany a napetraka ihany io fampidirana izay nosoratany nanoratra azy teto zany a ny mpanompon'ny Jaona, dia tiany ambara, tiany amafisina fa nisy andro firavoravon'ny Jiosy izay hiakaran'ny olona rehetra hankany Jerosalema, ary anisan'izany koa Jesosy izay niakatra tany Jerosalema. Ao anaty fonosana fohy inona moa ireo andro firavoravon'ny Jiosy ireo io zany hoe andro firavoravona, fety zany. Amin'izao fotoan'izao zany ny fomba fitenintsika dia hoe fety, misy fety any an-tanàna ka andao tsika hiakatra any dia izay ny fanaon'ny olona zany. Fa ity le andro firavoravon'ny Jiosy ity dia fety ara-pivavahana izay fanaon'ny Jiosy, izay mahatonga anazy hoe andro firavoravona. Dia inona le fety anankitelo, fety telo lehibe ny tena fiakaran'ny Jiosy mankany Jerosalema, dia ny fetin'ny Paka, na antsoina hoe fetin'ny mofo tsy misy masiratsira. Io moa zany fankalazana ny namoahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta. Izay ny anankiray fety firavoravona ara-pivavahana zany, izay mahatonga anazy firavoravona fa tsy fety fotsiny hoe anaovana fety dia asiana muzika dia hanao fitsinjakitsinjahana, mahatsiaro ny fitenin'ny mahazatra hoe fitsinjaha-bevata, hanao tsinjaka fotsiny fy ao anatin'ny fimamoana sy ny fijangajangana, tsy amin'izay fa fety fivavahana io. Ny anankiray dia ny fetin'ny Pentecote. Pentecote ny fety izay fety amin'ny fijinjana zany, amin'ny fijinjana amin'ny vokatra, fanehoana ny voaloham-bokatra izay nomen'Andriamanitra ny Israely ihany koa. Dia ny fety anankiray ny fety antsoina hoe fetin'ny Tranolay. Izay koa dia fety lehibe izay anisany hiakaran'ny Jiosy any Jerosalema. Izay zany amin'izay fety izay tena fety lehibe eo amin'ny Jiosy izay ho fanomponan'Andriamanitra, fisaoran'Andriamanitra. Dia Jesosy koa niakatra tamin'izany. Midika izany fa ny Tompo Jesosy na dia neverina hoe na dia fantany ary fantatsika fa zanak'Andriamanitra izy koa ilay Andriamanitra, ary izy mihitsy ny tena izy ny tompon'ny sabata, hoentsika eo rehefa avy eo, fa nahazy ny zavatra rehetra noho izy nanorenana ny zavatra rehetra, dia niakatra koa izy manaja sy mankasitraka ny andro firavoravona izay napetraky ny Tompo zany ho fisaorana, ho fankalazana an'Andriamanitra. Izay ao anaty fonosana fohy 12 amin'ny Jesosy. Any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ny ondry dia misy farihy izay antsoina amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5 izy io. Eto zany dia mazava tsara hoe zavatra nisy koa ity, maninona nosoratana ohatr'izany atao mazava ohatr'izany hoe zavatra nisy izy io fa tsy mitantara lainga na mamorona zany ny mpanoratra eto, fa nahita mihitsy izy mahafantatra fa ao Jerosalema, tany Jerosalema tamin'izany dia eo akaikin'ny vavahadin'ondry hozy izy, dia nisy farihy izay antsoina hoe Betesda amin'ny teny Hebreo. Izany hoe zavatra nisy io fa tsy hoe mamorona dia hoe te hitantara, dia hoe ahoana moa izany dia mba te hilaza fotsiny izany ilay olona, fa zavatra nisy no miseho tamin'izany. Misy fialofana 5 izy io, izy tao no nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty-ila izay miandry ny fihetsehan'ny rano. Eto zany dia izay no teny eto hoe betsaka mihitsy ny marary izay nipetraka teo hoe miandry ny fihetsehan'ny rano. Fanazavana ny fihetsehan'ny rano zany ny 4 manazava anazy
hoe inona ny dikan'ilay hoe miandry ny fihetsehan'ny rano, fa maninona no miandry ny misy rano mihetsika, dia fa maninona no miandry ny fihetsehan'ny rano, dia inona ny fanazavany azy hoe fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano, koa izay niroboka voalohany rehefa nihetsika ny rano dia sitrana na inona aretina nanjo azy. Eto dia efa miditra sady amin'ny votoaton'ny tenin'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra izany izay hazavaina hoe aza miandry mirakla ny amin'olona fa efa eo akaikinao ny tompo. Miditra moramora izany tsika satria reto marary reto mety efa ahoana moa izany nahatongavany teo, fa nakabeazany hoe raha jamby izy tsy ho tonga rery teo izy fa natery niavany teo. Raha mandinika izy tsy ho sahirana izy vao tonga teo raha hoe avy any amin'ny toerana lavitra, fa nisy nanatrika sy nametraka azy teo. Ny matila dia mitovy amin'izany ihany koa, dia miandry ny fihetsin'ny rano. Izay ny fanaon'ny olona zany rehefa ao anatin'ny aretina, rehefa mitohy ny aretina, rehefa mitohy ny fahasahiranana ela, dia apetraky ny olona ao ianao, na ilay olona mihitsy ny efa zatra koa. Tsika izany rehefa zatra ao anatin'ny aretina, ao zatry ny fahasahiranana, dia efa miandry fotsiny, efa tsy mieritreritra zavatra hafa intsony fa hoe misy vahaolana hono. Ary eto no tiana mpatsivona kely zany ilay vahaolana zany hoe tena misy, satria tena nisy anjely izay tonga tsy indraindray ozy izy, indraindray tena misy zany io misy ny fahagagana, misy ny fiasa ataon'Andriamanitra ho fanasitranana, fa indraindray. Izay no nandrasan'ny olona teto ilay hitantsika eo, fa ny anankiray vakiantsika eo 30 taona izy niandry fotsiny teo. Izany hoe fa eo mihitsy zany ny fiainany, ary izay tsika matetika ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny fahadalana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fatorana ataon'ny Satana aman-taonany maro, dia efa miandry fotsiny fa ao zany efa mety ity, fa tsy maninona fa hiandrasaka eto ity. Tsy fantatra hoe ahoana moa zany mety fomba fiainan'ilay olona eo. Raha fantatsika fa raha olona mipetraka 30 taona eo zany efa eo mihitsy ny fiainana, misy fandriana eo, misy olona mivarotra sakafo, efa ohatrany hoe efa miaina mihitsy zany. Ary ny olona mandritry ny fety, araka ny teny teo, maninona nampidirana an'izy teo mandritry ny fety na firavoravona any ambadika any, ianao zao mahita ny olona miorakoraka sy mifamezivezy eo, fa ianao tsy miheno an'izany fa miandry an'ilay anjely sao dia amin'izay fotoana izay ilay anjely no hampihetsika an'io, fa izay fotsiny nandrasan'ilay olona. Ka eo zany dia efa mampisaina antsika sady hoe aza miandry, mety misy tokoa ny olona na hoe fahagagana izay handalo amin'ny tanàna, amin'ny firenena eo aminao. Ho avy io ny profeta, ho avy io ny mpaminany, ho avy io n'ilay pasteur manao fahagagana, ho avy io ny papa, ho avy io n'izao hanao fahagagana, dia mihazakazaka ny olona na miandry an'izay. Misy olona dia efa miandry mihitsy hoe tsy ho avy aty amintsika isaky n'inona moa zany ilay mpanompon'Andriamanitra iny no ho avy. Fa raha vao tonga izy dia misy ny sitrana, ianona no tena sitrana, ianona no tena nahazo fahagagana, ianona no tena nahazo valim-bavaka tamin'izy nandalo, oviana indray izy no avy. Teneny pasteur mba hiantso azy matetika, etohanay mihitsy ny frehany. Izany no mahazatra ny olona. Tsy maninona fa etohana ny frehany, fa izy rehefa tonga dia misy fahagagana ataony. Na misy hafa koa izay fantatry ny olona koa fa hatsoa izy na andraso fa ho avy eo izy. Izay zany anisan'ny tena tenin'ny tompo eto hoe aza miandry mirakla avy amin'olona. Izay aloha zany ny atao hoe ny tapany voalohany amin'ny lohateny teo, aza miandry mirakla, aza miandry fahagagana avy amin'olona. Tena misy io fa misy zany dia tena tavela eo amin'ny fiainany, satria tsy indraindray no misy io, fa tsy hisy isan'andro araka ny fomba vakiantsika eto. 15 amin'ny Ratsosy. Ary nisy lehilahy iray izay efa narary nandritra ny 30 taona teo, raha nahita azy mandry Jesosy. Eto moa izany efa niresahantsika teo ilay 30 taona, efa teo io nandritra ny 30 taona. Nisy lehilahy iray izay efa narary nandritra ny 30 taona teo. Izany hoe tsy fantatra zany hoe nanomboka firy taona izy narary
na 50 taona izy zao fa vala amin'ny 30 taona izy efa niandry teo fotsiny, napetraky ny olona teo ary miandry an'izay. Zay le hoe lasa zatra miaina ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fatorana ny olona tsika tsirairay avy ka mila mitandrina. Raha ao anatin'izany ianao zany tonga aminao ny tenin'ny Tompo, fa androany ny Tompo hiteny aminao, sady efa miteny raha teo izy zao hoe andiny fahenina, ary raha nahita azy na mandry teo Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany, dia hoy izy taminy. Hitan'i Jesosy ilay olona nandalo zany Jesosy ary Jesosy miakatra. Jesosy zany miakatra amin'ny fety firaviravona. Dikan'izay fety firaviravona izay fetin'ny jiosy, fetina fivavahana fionana amin'Andriamanitra io, dia amin'ny fotoana vonona ianao hiona amin'Andriamanitra. Mampianatra, mampirisika antsika foana hamaky ny Matio 5 fa hozy ny Tompo hoe midira amin'ny efitranonao mangingina hozy izy, fanirainao izay mahitanao mangingina hamaly anao. Raha vonona ianao zany hiakatra hiona amin'Andriamanitra, ny olona mety ao anatin'ny firaviravona fa ianao hiona aminy ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fatorana, ao anatin'ny fitadiavana, ao anatin'ny fahoriana, dia inona ny teneniny eto hoe ary fantany mahita azy mandry teo hozy Jesosy ka nahalala fa efa nahazo azy hatry ny ela izany. Fantatry ny Tompo ny zavatra mahazo anao io. Fa inona ny teneniny avy eo? Manontany izy tsy tonga dia miteny avy aty dia fa te ho sitrana va ianao. Zay zany fa ny tena apetraky ny Tompo aminao, te ho sitrana va ianao amin'ny aretina, amin'ny fahotana, amin'ny fatorana, amin'ny zavatra mangeja antsika tsirairay avy, mangeja anao ihany koa. Te ho sitrana va ianao? Zay ny fanontanian'ny Tompo androany. Zay le hoe aza miandry ny mpanompon'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra tonga any dia mihazakazaka daholo ny olona, any amin'ny stady, any amin'ny Colosseum na any am-piangonana amin'ny toerana anankiray, fa Jesosy no mandalo aminao. Mandalo aminao izy androany hoe te ho sitrana va ianao? 7 amin'ny anaran'i Jesosy dia namaly azy ilay marary hoe Tompoko, rehefa etsehana ny rano dia tsy mba misy olona handroboka ahy ao amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo aloako. Rehefa manantona ny Tompo zany dia mbola betsaka ihany ny manamary tena ihany tsika. Tandremo ny fanamarina tena hoe izao ny zavatra miseho anie, izao ny zavatra misy. Efa nietsika ihany matetika, efa miandry ihany aho efa betsaka ihany zavatra nataoko izay fa nanantona mpanompon'Andriamanitra, efa betsaka ny zavatra natao ihany amin'ny asa fanompoana, fa ny tenin'ny Tompo eto hoe te ho sitrana va ianao? Dia na misy zavatra nietsiketsehana ary tao, mety efa nandeha tamin'ny fiangonana heverina hoe mifoha ianao, nandeha tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izay manasitrana aminao fahagagana, nandeha tamin'ny zavatra maro ianao fa tsy nahita an'izany ary tsy nahazo an'ilay valim-bavaka tadiavinao. Fa androany ny Tompo miteny hoe te ho sitrana va ianao, dia tsy mitady, amin'ny teny frantsay hoe argument, tsy mitady hevitra, tsy mitady zavatra hoe efa nanao an'ity efa nandeha tamin'izao efa teto foana ahako fa hoy ny Tompo hoe, hoy Jesosy zany eo amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy, mitsangana mba tao ny fandrianao ka mandehana. Zay zany tenin'Andriamanitra iaintsika foana io, fa androany izy matoa tonga amintsika, miverina amintsika, dia zay mihitsy ny tenin'ny Tompo androany aminao hoe mba tao ny fandrianao. Ilay zavatra nitazominao teo nandritsy ny fotoana maro, inona moa zany ilay fandriana? Matetika hoe mieritreritra inona moa zany ilay fandriana? Esory amin'izay ilay zavatra mavesatra aminao iny, ilay zavatra nandrinao teo iny. Inona ilay zavatra nandrinao teo nandritsy ny 30 taona, nandritsy ny fotoana maro ny andrasanao izay? Nahandro tao anatin'ny fahotana ianao, mandeha amin'ny fijangajangana, amin'ny kolikoly, amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny fomba ratsy rehetra, ary amin'ny fiandrasana olona koa ary. Matetika za mihitsy no anisan'ny nandrinao teo. Miandry an'ny pasteur anao hivavaka aminay, miandry an'ny mpiandry
fa izy ihany no afaka mametra tanana na miandry ny mpanompon'Andriamanitra, miandry an'izao a, miandry an'ilay fotoana. Misy moa zany ny olona dia efa miandry fotsiny hoe arak'ilay teny teto koa zany, misy hoe ary isika mipaka ihany zay vao makany am-piangonana na isaky ny Pentecote ihany, isaky ny Krismasy. Fa zany a ao anatin'ny fombafomba zany. Fa ny tenin'ny Tompo aminao androany hoe mandalo aminao izy a, dia hozy izy hoe mba atao ny fandrinanao ka mandehana. Miala amin'ny fahotanao io, miala amin'ny fahadalana, amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny fomba fanao rehetra, ny fanompo-tsampy. Fa be da be ny fampaherezana fijoroana vavolombelona amin'izany a, tsy hanazava lavany amin'io aho, fa mampirisika anao a hieno a ny fijoroana vavolombelona sy ny fampianarana maro amin'ny vidéo ho avy Jesosy Kristy, ny amin'izany hoe fahotana sy ny tsy fahamarinana. Ny takin'ny Tompo amintsika zany a dia ny andeha amin'ny fahamarinana marina sy ny fahamasinana. Fa efa eo izy, eo anoloanao izy. Zay ilay zany ao anatin'ny lohateny hoe aza miandry miracle avaman'olona fa efa eo akaikinao ny Tompo. Efa ao anilanao izy, efa eo anoloanao izy a, ary miteny aminao izy hoe mba atao ny fandrinao a dia mandehana. Miala tao. Raha hitanao a amin'ny toerana misy anao fa tsy ahitanao an'Andriamanitra sy eonanao amin'ny Tompo a, dia miala tao. Fa ianao a dia andro Tompo manokana androany a, hositranony a, ahafahany amin'ny fahotana, ahafahany amin'ny tsy fahamendrena rehetra, fa ho fiainam-baovao zany a nomen'ny Tompo anao androany a, ka dia hozy hoe mba atao ny fandrinao a ka mandehana. Mitsangana, mba atao ny fandrinao ka mandehana. Zany hoe mitsangana miala teo zany. Dia mba atao ny fandrinao a, miala amin'ny fandrinanao teo. Io fandrina io moa zany mba tany atao ina fandrina mety efa valo amby telopolo taona zany nefa simba sy ratsy zany, fa ny tian'ny Tompo hoe esory tao a, miala tao ianao dia esory koa ny fahotanao dia ario any io a. Fa tsy miendrika anao a ny fanompo-tsampy a, ny tsy finoana, ny fahatalana rehetra, ka dia mandehana hozy izy a. Ary inona teny, ary niaraka tamin'izay a dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha sabata izany andro izany, izay andro izay. Izay zany a ny tenin'ny Tompo. Mety tsy ho lava izy androany a, fa izay a no antsoin'ny Tompo. Eto zany a tsy hiditra lavany amin'ny andro sabata, satria rehefa sitrana tamin'ny andro sabata ilay rahalehilahy io. Io zany matetika rehefa manasitrana ny Tompo, rehefa miantso anao izy a, dia tsy mijery ny fotoana, tsy mijery ny andro. Hoe tsy maintsy amin'ilay fotoana ry ihany, amin'ilay mahazatra iny a, amin'iny ny Tompo no tena manasitrana hono. Rehefa mandeha makany amin'ny fotoana iny a, fotoan-dehibe a, voka-dehibe a, dia amin'izay ihany ny Tompo no tena malivavaka. Fa amin'ny toerana misy anao a, ary indrindra androany ianao zany maheno, raha tsapanao hoe teo sitrana ianao a, dia midiro amin'ny efitranonao mangingina, dia antony Jesosy fa hanasitrana sy hanafaka anao izy. Dia rio daholo a izay fantatrao a fa tsy avy amin'ny Tompo. Mila zany a mandray fanapahan-kevitra koa. Mila mandray fanapahan-kevitra fa tsy hoe misalasala dia mbola hoe efa teo efa valo amby telopolo taona teto a, izy indray ilay raha naman'ity izay milaza zavatra hafa eto a. Fa ny Tompo, fantatsika fa Jesosy a mahay ny zavatra rehetra, na ny maty ary natsangany. Eto zany a dia ny olona malemy a natsangany teto. Olona narary hozy izy nandritry ny valo amby telopolo taona. Eto zany a matoa zany ny tenin'ny Tompo hoe narary a, ny amin'ny tenin'Andriamanitra eto dia tsy nambara manokana amin'izy amin'ireo ilay hoe mandinga ve sa matila sa mandro sa hoe jamba ilay olona ity, fa ny aretina rehetra dia sitran'ny Tompo a, ka dia mitsangana, dia araka ny teny eto hoe niaraka tamin'izay dia sitrany rahalehilahy ka nitondra ny fandrinany ary lasa nandeha sabata izany andro izany. Eto zany a raisiko kely ao amin'ny andininy fahafito amby folo amin'ny ady hevitra nataon'i Jiosy. Araka ilay teny teo hoe misy zany no tezitra ilay Jiosy hoe ahoana ianao manasitrana amin'ny andro sabata, maninona ianao no mandeha mibata ny fandrianao, fa sabata ny andro tokony tsy hetsiketsika ianao a, tokony tsy hiasa mihitsy zany andro sabata zany. Tsy
Tsika zany tsy hanazava an'izay fa manasa anao hamaky an'ilay teny eo fa ny tenin'ny tompona maliny azy izy hoe tany 770 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hoy Jesosy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Izany hoe arak'ilay teny teo midira ao amin'ny efitranonao mangina fa ny ray, izay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe ny rainao izay mahitanao mangingina ilay Andriamanitra zany mahita mangingina ilay Andriamanitra izay ninon'ny Jiosy Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra Israely io no miasa mandraka ankehitriny izy ary izaho koa miasa. Izay miteny mihitsy Jesosy zany hatramin'izao, mandraka ankehitriny hatramin'izao zany amintsika miteny izao dia mbola miasa koa Jesosy ka dia minoa azy manan-tena hafa haneho fahagagana amin'ny fiainanao izy androany fa mitadiavy azy ary dia miala amin'ny fahotana rehetra sy amin'ny tsy famendrehana rehetra. Teny hamarana antsika ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hivavahantsika dia ao amin'ny Jaona 9. Mbola hadihevitra ihany koa zany nataony ino moa izy teo ny jiosy hafa sy tamin'i Jesosy rehefa nanao fahagagana sy nanambarany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy izy. Tsy vakiantsika ny manomboka amin'ny 1:30 fa fantatrsika tsara raha mbola tsy fantatrao dia ao amin'ny Jaona 9:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy no miteny an'izany, izy ilay zanak'Andriamanitra miara-miasa amin'Andriamanitra izy mandraka ankehitriny izy dia mbola miasa izy ka dia hanafaka anao izy ka dia manantona azy miala amin'ny fahotana amin'ny faharatsiana rehetra fa ny Tompo hanafaka anao androany hivavaka isika tompoko. Eny ry Andriamanitra, miasa tokoa ianao mandraka ankehitriny, tsisy mahasakana anao rehefa miasa fa manana ny fahefana rehetra ianao hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany ozy ianao ka dia miasa ianao amin'ny mpanomponao raha tapa-kevitra androany niza tapa-kevitra maheno izao fampaherezana izao, maheno ny teninao, ianao no miteny fa izay tokoa dia fitaovana ihany ka dia tapa-kevitra izy hiala amin'ny fahotany, hitsangana ka dia handeha hanary izay tsy hanao rehetra, ny fanompoan-tsampy, ny fahalotoana, ny fijangajangana, ny lainga, ny fitaka izay tsy hanao rehetra, mitondra makany amin'ny afo be mahatonga makany amin'ny fahaverezana dia hiala amin'izany ny mpanomponao Jesosy ary izay dia tehirizo izay Tompo satria raha ianao tokoa no manafaka dia ho afaka izay tanteraka ary tena madio izay noho ny rahanao teo amin'ny hazofijaliana ampy manadio anay tanteraka, manavao anay ny fo sy ny fanahy, ny tenanay manontolo ary ilay fanahinao masina manolo-tsaina, manolo-pahendrena ary ireo Tompo no mandoro izay tsy hanao rehetra, na ny rahanao na ny fanahinao masina mandoro izay tsy hanao rehetra ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny tenanay, n'inona endrika aretina, n'inona valana aretina, tsimoka aretina amin'ny vatanay, ny amin'ny fiainanay, fahazarana ny fomba ratsy rehetra dia foanana sy didina amin'ny anaranao Jesosy Kristy ho any amin'ny farimy rehetra avy izany fa ianao no hitahiry ny mpanomponao tsirairay avy manomboka izao ka niza manolo tena, manolotra ny fiainany ho anao androany ho tompo sy mpamonjy dia ho raisinao izy Tompo ka haneho fahagagana fa tsy handry olona tokoa fa ianao dia ho akaikinay isan'andro eo anilanay ao aminareo mandrakariva hozy ianao ary eo aminareo mandrakariva ihany koa dia misaotra amin'ny valim-bavaka, misaotra amin'ny fanasitranana, misaotra manafaka anay isan'andro, misaotra manafaka ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovan'ny zavavaka izany. Aleloia, amen. Misaotra ny tompontsika dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha sitrapon'ny Tompo moa izany dia mbola hiveriny eto isika amin'ny fotoana izay hanerahany antsika tsirairay avy. Aleloia, amen.